Mande mafy ny olo ndrapitsoka matatra marina mandratra nezana tsy ho fantatry tsy fomba miandry fa fahalalana natao sabatra izay manapahefana ny manapatra dia makamaka izay mahasisa fanambaka izay miteno voalatsa izay manjo voadaka fa tsy halany tany fa ho azy maromaro parotsa mandeana teneny maro anisy fa miaina tsy fandoavana trosy sanatriavina kosa hoe lanitra nolovany tany fa rehefa miapita ny anjara biriky izay nataovy level ambony izay napetraka tsy honenina Madagasikara tsy ndramo ho aviletany satany isalotra ny tena izy ary andry dia tsy andro sotony ho sokotry ny azavana ny vahoaka salorana mandeha salama gasikara manahoana ny fahasalamana savarina manatena dia tsisy atokony andray eo ambilany nitsika indray zao anao satria manatanora malamatsaina fanombananao ny fialamboly dia tsy mpanatra na mimpalamboly fokony hoe mena ambaniny mena hoe izay mangina volamena fa tsy mifangina anao ny ampamiratra anao tsarovo hoe solondrambokazy any afaka petra fa tsy movo satria ny azy arato nelatatopitana izy manarato kitana ela manjolo vitana izy vo mikipo ny masolaty efa sery efa vitana mitongava saina kitakitana fa vetivety miakatra ny tarifana tsy ho taraiky fa neny ampitan-dranomaso efa ela no faritana tandremy iado an'izy iado an-tsirariny ve elany mifaty fa tsy hoe tsirariny efa ela efa tany mifahagolo no vonona tao anatin'ny olona mendrika ny marina sy ny fananam-bahoaka hoe tsy anareo zany mandiana aroviny anjara tandrifinao fa ny fahasambarana ny any paradisa eto amin'ny tany mavesatra ny tiandrosy fa atao sarotra ny vava atao mangovotra fonana nasao fa efa ela ihany izay ny fototra efa ela ihany izay ny aritra androany tsy maintsy hitoka fa tena tsy mahafinaritra aiza kosa ve ny fiainana efa mafy efa fahazarana ny afy fa tsisy mahavelona ny asa tsisy totosa zay kinasa tsy misy ray izay tsy mikatso izy mbola sa ihany mampiasa ny fara-panjakana entina mandrafozana entina amin'ny ampiangonana entina metsena dia entina mirevy efa farany volana ianao amin'io ianao firitiana amin'ny rampotaka rehefa avy ny orana rampotaka liara-besiva azy goka fa tsy namboary mbola ndria le trano tamin'le vola saika namboarana azy sekoly mantsy ny nampiakarina amin'io mbola le tomobily iny koa ny tatenana brike namboarana azy tsy haiko tsy hoe zany na ekina na inana nambarana azy dia fiana mio tsy mba tsitsitsina satria tsy mivola tokoa moa miala ny vahoaka mantony nanto karaha toy misy fahasimbana tsy zany mihitsy nefa nareo karazana fampanantenana fa hoe fandrosoana mezilezina be hoe tena tantanana mampametra-pantanana mihitsy nanday hoe amonona ary zany tena tsy atro a nzay andro ananontany hoe ngana angaty rahanao ny fahefana dia tsy maintsy anaparina hoe tadio fa tsy zavatra atao zao mihitsy mahatonga ny firenentsika ho very ampafantariko anao fa manona ny lalàna zavatra ataona zao dia heloka raha toka tsy ampy anao ny karamanao ndana manao asatseloka zany ndray nanao vavava hoe ndana olo raha hitory hoe firy izay menomena teo izay fa tsy nisy akory izay fandrahoana koa tsy anakana ny masiny tsy ahita atory sady fomba nazana tsy hijinara tsy azy ny taony fa tsy hoe kolikoly tsy atao raha koa nisy fa tonga dia ndana sady izy io mafantatra olona ambony mihitsy ao amin'ny fitsarana gaga fotsiny arangady gina sady nanana efe tena misy sany zany eto an-tanàna ka tonga eto androany mihina fa iseny fa tsy toboka ambody tonga eto androany tonga akatoko hoe tena mbola aondrano hoe mbola afaka apotra ny mana tonga eto akatoko hoe tsy misy olona naraka zany mbola lana hoe afaka mbola matoky anareo biankoa zay vahoaka ty ambany fa matao anazy satria so zany ndray mihidy malaza mantsy amin'izao fanalalana efa vovidy ka tonga eto akatoky hoe tena afaka mitoky hoe mba izy vidy dia nampavesatra ny molotra dia za ialeto tena lena ray ny mpanao tsotra dia za moda pitsikina ho maivamaivan-tsoka zay va sotra indrindra tompo
ampiakariny aty zany nisy olo-tena natao mety ko mety episode manonana ity tena teny indray mbava tsy napoiziko mihitsy hoe hiakatra ety milampy azy ny voalohany indrindra koa dia manamafy ny fiarabana zay efa natolotra teo ny faharoa dia ny fisaorana amin'ny fanasana manokana dia namaly ny antsoko zahay dia nanatrika ny fifaninanana silamo tena mampihetsi-po ny zavatra hitandroany ary azo antsay ny fientanany tanora manoloana ny ady amin'ny kolikoly ary mahavelom-bolo ny nahare ny silamo zay nataonareo dia mba tiano kely anankiray kanefa izy ity tsy nataoko amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny frantsay satria nahita ny zavatra nisy teto dia tena nientana ny fo dia miakatra ny inspire jeunes gens, jeunes âmes, jeunes de ce pays qui jouent au slam, jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes de cette nation qui proclame et qui dénonce cette infâme corruption qui détruit nos âmes. Jeunes gens, vos paroles sont une lame. Jeunes gens, tranchés, sans hésitation ni amalgame. Jeunes, le Bianco vous soutient. Monsieur, il est avec vous, mesdames. Merci beaucoup. Defarana konzay ny broma le tena dinamy kolikoly tena manohana anareo dia trancher avec vos lames. Vos lames. Tsy manaiky isika ny kolikoly anjaka satria ny zavatra teneninareo teo dia tena mipaka ty aminay ary zavatra niteneniko foana tsara zay ny hoe aza manaiky kolikoly ary tamin'ny volana roa arivo sy roapolo sy roavenina roa amby ilazany ty atany Antsirabe ny amina hoe ry tanora malagasy lavo ny kolikoly fa zahay kosa miditra sy mananteny fa raha zao fientananareo rehetra izao dia mahavelom-bolo ny ady amin'ny kolikoly na dia betsaka ary ny zavatra tokony atao fa isika tsy manaiky ny handova kolikoly izany ary lasa mijoro ny amin'ny mbola maviritsy ny tanora manoloana makasika kolikoly makateny